Falmarabadika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy Tinady eto amin'ny televiziona malagasy mity anio ity asany ampitiavantsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mety misy aminareo izay mijery anay amin'ity androany ity no tsy hanasa amin'izao fotoana izao ary manontany tena hoe inona indray ary zany ny zavatra azo atao andeha hameloma-tena. Amin'ity anio ity ary dia ampafantatra anareo karazana asa anankiray izahay mety efa fantatrao mety mbola tsy fantatrao ihany koa. Tsy inona izany fa ny trading hozy ny frantsay rehefa miantso an'ity karazana asa iray ity. Tsy mila diplôma be ny fanaovana ny trading fa mila fotsiny ianao maharaka sy mahalala ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny tsena iraisam-pirenena ary mahay ihany koa mamakafaka izay zany no tena masotsivana ilaina raha te hanao izany trading izany ianao. Noho izany dia mila manana ordinateur ianao, mila manana connexion ihany koa dia afaka manao ity asa ity ary indrindra dia mila reny vola eo amin'ny $500 eo dia afaka manao an'izany asa tena izany. Efa betsaka ny trader izay efa lasa milliardaire amin'izao fotoana izao maneran-tany ary raha ohatra ka mahaliana anao zany dia afaka ataonao ihany koa zany asa tena izany satria asa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary atao amin'ny alalan'ny connexion internet izany asa izany. Izay zany raha ohatra ka hoe ho anao izay mitady asa fa ho anao izay mijery anay kosa raha ohatra indray ianao ka hoe manana vola tahiry dia afaka omena ireo trader ihany koa zany ho ampiasain'izy ireo ampitomboin'izy ireo ny vola dia mandray tombony eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 530 isan-jato ny reny volanao ianao izay namenana ampiasaindry zareo zany isan-taona. Andeha ary ho jerevantsika izany asa na trader izany olona ohatra ny ahoana ny tokony anao izany ohatra ny ahoana ny tombony azonao rehefa hoe manao izany asa izany ianao ary ho anao izay liana amin'ny fampiasana vola kosa inona ny tokony atao, aiza ny tokony aleha, ohatra ny ahoana ny tombarotra izay azonao. Faniry kely no naka ny sary. Fahitantsika matetika amin'ny fahita lavitra ny olona miresaka tsy akiato amin'ny telefona tahaka izao. Ny sasany kosa indray dia tsy miala mihitsy eo ampototry ny solosaina manara-maso ny fivoaran'ny tsena. Izy ireny no atao hoe trader. Araka ny hita ao amin'ny Larousse, ny trader dia teny anglisy midika hoe mpivarotra. Raha hazavaina tsotra dia mpanao pari na olona mpanao filokana ny trader. Omena vola ny trader ampiasainy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Manana vola $100 izy ohatra. Mamakafaka ny zava-misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary mahita fa mety hiakatra ny sandan'ny $. Rehefa hitany tokoa fa iny fa miakatra ny sandan'ilay $, dia amidiny avy hatrany ilay vola angalana tombony. Dia tahaka izay ny asan'ny trader, makatombony amin'ny vola eo an-tanany amin'ny alalan'ny famakafakana ny fiakarana sy fidinana ny sanda eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny atao hoe trading raha fehezina anatina mo fohifohy dia varotra na hoe échange fa tsy mitovy amin'ny varotra hitantsika eny amin'ny mahazatra eny ilay izy ilay hitantsika eny an-tsena. Io varotra io dia atao amina marché spécial, marché financier filaza azy. Ao anatin'ny marché financier io misy karazana produit maromaro izay misy takatry ny particulier zany ohatra ny olon-tsotra, ohatra n'asy, ohatra anao. Dia karazany maro no azo atao anatin'io marché io. Plutôt zany spéculation izay no mbo malaza azy, izay no atao anatin'le trading. Izany hoe misy variation ana prix ao prix ana produit dia ny asa atao amin'ilay izy tirer maximum de bénéfice amin'ny alalan'le variation ana prix ireo. Dia izay atao izay asa izay zany mila manao analyse. Voalohany aloha misy marché any devise, izany hoe forex ny filazan'ny olona azy moa zany foreign exchange, échange de devise. Io le tena accessible ho an'ny olon-tsotra particulier satria tsy mila capital ngeza be vao afaka manomboka. Misy matière première ohatra ny hoe or, pétrole brut. Dia misy ny resaka action, izany hoe misy ny entreprise izay côté en bourse moa filaza azy dia mivarotra ny action ireo entreprise ireo dia mividy an'ireny ny olona.
fa zay resaka action zay a mbola tsy de tena accessible loatra ho an'ny pays aty Afrique. De ankoatran'ny action a misy ny indice boursier. Ny atao hoe indice boursier karazana moyen de croissance ana entreprise maromaro de ahafahana spéculer koa zany reny indice boursier reny. Ohatra misy a ny atao hoe taxe fivondronan'ny 30 meilleures entreprises allemands. Misy Volkswagen ohatra zao anatin'ny taxe io. De misy variation na prix le izy de anjaranao zany a no spéculer araka ny fiakarany sy fidinan'le prix. Misy ny trader mampiasa ny volany, misy kosa ny miasa mampiasa ny volany mpamatsy vola na orinasa. Mahazo ampahany amin'ny tombony izy amin'izay fotoana izay. Ao Frantsa, anjara ny trader ny 10 ka hatramin'ny 20 isanjato ny tombarotra azo. Betsaka ny trader efa lasa milliardaire amin'izao fotoana izao. Miandrandra mafy izany ireto tanora malagasy miofana ho trader ho matianina ireto. Iray amin'ireo trader voalohany teto Madagasikara ity mpampiofana ity. Introduction amin'ny resaka trading zany ataontsika androany. Ny trading dia arak'izay teny zay hoe rahatika amin'ny teny gasy izy dia varotra. Ahoana moa zany atao amin'le izy? Maka exemple tsika ohatra, ity zany atao hoe paire. Ny paire dia misy devise anankiroa mifandray zany mifanakalo. Ny exemple tsika eto zao ny euro sy ny ariary malagasy. De avantage tsika afaka mijery ny graphique ny évolution ny euro sy ny ariary. Ity zao misy historique hatramin'ny 2006 zao fa misy historique ny euro ariary. Azo atao antonasa na vadinasa ny trading na ny varotra eo amin'ny tsena ny vola iraisam-pirenena. Ny tanora aloha hatreto ny tena liana amin'izy ity. Isan'izany IH faniriny efatra amin'ny ela ny ho lasa trader matianina. Zay efa nanao noho ny tsy fisian'ny traikefa moa zany dia zay no nahatonga anay anatona ny equity. Dia tapa-kevitra zay nanatona azy satria aika izy tsy vitan'ny formation fotsiny fa afaka anaovana investissement koa izy ampiasana vola. Ny dingana manaraka ho ataoko zany raha ny faniriko anangana orinasa anankiray mihitsiny momba ny trading. Dia ampianatra satria malina le izy, malina bebe kokoa sady efa fanirina hatramin'ny kely koa moa zany. Izy raha tena hoe voafehy tsara daholo ny zavatra raisina avy amin'le formation, asa tena mahavelona tsara mihitsy, azo antoka. Fa izy le formation mila mihaino tsara sy maharitraritra elaela any le izy satria tsy azo atao hoe sarotra be le izy na mora kokoa fa azo fehezina tsara le izy zany. Ataoko hoe manana baka minimum farafahambaniny mba hahaizana an'le fiteny ao anatiny mantsy satria izy tia zareo avy any ivelany nanorina azy. Dia mba farafaratsy mba mahay anglisy kely ianao na informatika kely fa tsy dia hoe mila diplôma be zany tena marina. Navita fiofanana tamin'ny trading tamin'ny herintaona iandry, efa miasa teny izy ankehitriny. Manana antonasa izy fa vadinasa ho azy ny trading ary ato an-tranony izy no miasa. Ordinateur, connexion internet izay no ilaina ananana. Ny ampahany tamin'ny karamany kosa no reny volana ampiasainy. Ny angako zany zao satria za tao anatin'izay sady miasa any amina orinasa mo misy an'io activité io any dia afaka natambatra zany le izy, afaka sady miasa manao an'le izy. Dia zay moa zany efa anisany hoe tombony kely ato eo amin'ilay fotoana. Dia ny angako zany ataoko hoe ampahany tamin'ny karamako. Dia iny zany no nampiasaiko teo. Dia tao anatin'izay nisy gain. Dia teo zany nisy lahatra hoe azo atao ty activité ty. Intéressant aloha le izy voalohany indrindra eo anivon'ny maha-jeune antena satria tena important zany eo amin'ny malagasy zany, tokony ananan'ny malagasy tsirairay aby dia manana toe-tsaina hoe entrepreneur. Tsara ny hoe manana expérience any amin'ny orinasa fa tsara ihany koa ny hoe mivelatra ianao amin'ny activité anao. Dia tao anatin'izay moa za nahita hoe ao anatin'ny trading zany
misy karazany maro fa ny forex no naliana anazy zany hoe nidikany hoe forex zany hoe marché de devise zany hoe manao échange ianao a amin'ny ny vola vazaha sy ny vola ariary ohatra zay ianao de efa hoe trader ianao zany amin'izay fotoana zay. Ny investissement minimum rehefa manao achat sy vente amin'ireo marché ireo ianao, mety exemple zany ohatra hoe hanao achat na devise zany spéculer ianao dia ny investissement minimum 1000 euros kanefany tsy manana an'izay 1000 euros na 1000 dollars zay ny olona fa misy ny antsoina hoe effet de levier. Ny courtier no proposé an'io effet de levier io. Ny atao hoe effet de levier zany a miinvestira kely ianao a dia lasa manana capacité en investissement ngeza be. Ohatra zany hoe 10 dollars ny capitalanao a nefa ianao te hividy an'le 1000 euros dia mampiasa effet de levier de 100 ianao zany dia azo le 1000 euros. Dia fa maninona manao an'izay ny courtier satria plus ianao spéculer eo dia mahazo commission aloha zareo zay aloha voalohany indrindra. Dia le izy koa le misy resaka risque eo amin'izay zany tsika le misy resaka hoe risque de perte sy ny sisa. Ny activité rehetrarehetra aloha voalohany indrindra dia misy risque avokoa fa mampiavaka ny trading dia limité ny risque. Fantatra dia meloa zany hoe zao ny risque ena amin'le izy zany hoe migérer risque ny tena rentable ny trader ray na tsy. Raha olona nianatranatra le izy fotsiny quelque part tany ka tsy nalala ny atao hoe gestion de risque money management moa le izy amin'ny vocabulaire ny trading. Raha tsy malala an'izay le olona dia possible be izy ho very anatina quelques jours ny volany. Ankoatra ny fanomezana fiofanana dia miara-miasa amin'ny mpampiasa vola ihany koa ireto tanora ireto. Omena ny orinasa an'ireto tanora ireto ny vola ampiasainy amin'ny trading dia mandray tombony fotsiny ny tompom-bola isan-taona. Dia efa mahasaza miteny amin'izao fa ny volanao dia afaka miasa amin'ny risque farany ambany indrindra sy mahazo ny taux izay azo lazaintsika hoe ambony ihany par rapport amin'ny marché. Ny bénéfice réalisena amin'izay vola mipetraka tato dia entre 25 à 30% annuel izay taux de bénéfice ataoko hoe anisany ambony indrindra ihany zany raha samy fametrahambola rehetra. Ny risque zany mahasamihafa ny trading amin'ny fametrahana vola hafa dia fantatra meloa le izy. Ampafantarina meloa amin'ny mpampiasa vola zany hoe tia ny risque mety hitranga amin'ny volanao dia efa miara-mahafantatra zany eto dia anjaran'ny performance ny trader anay sy ny gestionnaire de risque anay no manena an'iny. Eritaona izao no mampiasa vola amin'ny trading i Monsieur Ranaivoarson. $10 ny azy no nampiasaina tamin'izay eritaona nanaovany andrana izay. Nahazahoany tombony 7 ka hatramin'ny 8 isan-jato isam-bolana ny vola napetrany tamin'ny trader. Mazava tsara, ka rehefa mazava tsara ilay izy dia afaka mikajikajy zany ny risque amin'ny fametrahana vola. Dia rehefa mazava tsara sy azo kajikajiana ilay risque dia afaka manao projection zany ianao hoe raha mampiasa an'izao dia mety ohatrohatr'izao zany vola azoko. Zay aloha anankiray. Ny faharoa dia raha ohatra moa oharina amin'ny banque zany ilay izy dia hita fa ahitana tombony kokoa amin'ny lafiny maro. Ny tombony ihany koa dia indrindra ny taux d'intérêt zany na ny tombony azonanao izay azoko lazaina aloha fa mihoatra lavitra amin'ny taux amin'ny banque. Ny tombony raha ohatra hoe teo anatina 12 volana zay araka ny teneninao teo mety misy volana dia mivoaka perte zay na dia atao hoe na ny calcul be sy ny sisa ary misy ny zavatra tena hoe mihoatra ny fahaizanao satria ohatra hoe mety ohatra fotsiny ohatra hoe lany Donald Trump ohatra dia efa misy facteur zany miova ao anatin'ilay izy mety tsy maharisika kokoa ohatra ny européenne nampiasa volany États-Unis dia efa mety misy vokany zay amin'le izy. Fa amin'izay 12 volana zay ny 10 volana kosa aloha zay dia voaka ataontsika hoe farafakely isam-bolana mahita eo amin'ny 7-8% ny volana ampiasaina zany fitombona. Araka izany dia azahoana tombony ny mampiasa vola amin'ny trading saingy ilaina kosa nefa ny fahaizana mifidy ny trader omena ny vola ampiasaina. Hita matetika amin'ny internet manko ny hoe mahazaho $300 ao anatin'ny adin-droa latsaka na ihany koa hoe ahoana no ahafahana mampiasa vola avo folo eny
amin'ny eo an-tananao. Ho an'ny any Frantsa dia niisa 3,000 rial ny olona voasandoka tamin'ny alalan'ny trading tao anatiny 7 taona. Tena zava-dehibe le fisafidianana le trader satria be dehibe ny atao hoe arnaka amin'ny zavatra eo amin'ny resaka sehatra surtout amin'le internet be dehibe zany mety osika sisisa ao anatin'ilay izy akoatran'le hoe fampiasana le vola dia fahalalana mihitsy an'ilay fiarahana amin'ny olonantoka amin'le orinasa le atao hoe trader fa raha zany mety manary vola fotsiny satria be dehibe no arnaka na any anatina internet sisisa dia izay zany moa anankiray hoe mila mamisafidy dia le misafidy ny fomba tongavana zay dia tsy manao manadiady kely ianao mametraka fifanarasarana sy anakalozakivitra amin'ndrareo anao dia dia izay zany ny momba ny trading na ny asan'ny trader izay asa atao hoe vaovao atao hoe tsy vaovao ihany koa nefany fa efa nisy teto Madagasikara efa taona maromaro izay fantany ivelany tany dia efa ela no nilona tao anatin'izany ireo olona maro ary hitantsika tao anaty fanadihadiana fa efa betsaka ny olona izay lasa miliardaire amin'izao fotoana izao noho ny fanaovana izany asa izany. Fanadihadiana faharoa arahantsika dia iresaka vola izay ihany isika satria miteraka resabe any andafy any amin'izao fotoana izao ny karama izay raisin'ireo PDG na orinasa ary vao maika moa tena hoe mahavariana ny rehetra ny vola raisin'izy ireo rehefa hoe andeha hisotro ronono izy ireo. Amin'ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao tokoa manko no andeha hisotro ronono ny PDG ny orinasa Airbus ilay mpamokatra fiaramanidina izany dia tsy iza zany fa Andriamatoa Tom rehefa nitotaliana ny vola fisotrondronono izay ho raisiny dia tafakatra 36,8 millions d'euros izany hoe 9,9 tapitrisa euro ny fisotrondronono izay ho raisiny ity PDG ny Airbus ity. Andeha ho arahantsika miaraka mijoara voajanahary ny andindininy mahakasika izay. Izy no Tom Enders, PDG flotale général ny Airbus nandritra ny 20 taona teratany Allemand andeha hisotro ronono ngiarainy amin'ny herinandro ambony io ary dia tahaka ny mpiasa rehetra dia andray fisondronono sahaza azy hatreto tsisy ny ady-hevitra fa rehefa nivoaka ny vola ho raisiny dia nitsangam-bolo ny rehetra tsy toko tsy foroana 36,8 millions d'euros total ny vola raisiny io izay mitsinjara telo tahaka izao. Ny voalohany ny antsoina hoe indemnité de retraite 26,3 millions d'euros. Rehefa azavaina moa dia eo amin'ny 1 million d'euros mahery isa-taona eo ny pension raisiny ngarainy ary noferana ao anatin'ny 20 taona dia manome an'io 26,3 millions d'euros io. Faharoa ny indemnité de non-concurrence 3,2 millions d'euros io. Ny dikan'ny hoe indemnité de non-concurrence indray dia hoe tsy mahazo mandeha miasa amin'ny orinasa hafa i Tom Enders mandritra ny herintaona sao misy fifaninanana tsy ara-dalàna dia omena ny vola io izy mba tsy andanany miasa any amin'ny torakafa. Ny fahatelo dia antsoinany hoe action gratuite 7,3 millions d'euros. Io ndray zany dia action ny Tom Enders ao amin'ny Airbus zany hoe mbola hahazo tombony izy rehefa izara dividende na tombom-barotra ny actionnaire rehetra amin'ny Airbus. Ireo karazany telo ireo ny vola ho azo ny Tom Enders afaka andro vitsy andehanany misotro ronono. Dia teraka ary ny ady-hevitra ny mpanankiana aloha no betsaka indrindra fa ny mpiasa sy ny syndicat-ny mpiasa ao amin'ny Airbus nahoana ny misy io vola be io nefa vao tamin'ny taondasa no nandroaka mpiasa 3,000 Airbus hoy ny syndicaliste. Nambara tamin'izany fa mahabe fandaniana fotsiny ireo mpiasa voaroko ireo ary dia nitombo ny asan'ireo izay tavela miasa tsisy anefa na fitombon'ny karama na heure supplémentaire ho ihany ny syndicaliste. Rehefa zoina tokoa aloha dia be karama be ireo grand patron toa nyty PDG ny Airbus ity
iny 20 avoeny amin'ny karama farany ambany ao amin'ny orinasa ny karama amin'ny PDG ny Airbus dia tahaka izany koa ny pension ho raisiny manomboka izao saingy tsisy afa manoatra moa ny frantsay izay tena manakiny io mantsy no fanapahan-kevitry ny komity lehibe mpitantana ny Airbus ka na te hitroatra aza ny frantsay dia tsy afaka. Inona ny antony? Tsy mizaka ny lalàna frantsay Airbus fa lalàna néerlandais no miatra aminy. Any Hollande zany dia malalaka ny orinasa manapaka ny karama na pension izay tiany anaovana azy fa ny any Frantsa no azo akarina fitsarana ny tahaka izao. Ny orinasa Airbus manana ny fanazavankolo momba ity pension ho raisin'ny Tom Enders ity. Goavana ny andraikiny mavesatra ny adidiny ary izy no nitarika ny fahombiazan'ny Airbus. Milliards d'euros maro be ny tombom-barotra Airbus tato anatin'ny taona maro sady na intantana izy zany no na mijery lavitra visionnaire ka inona ny olana hoy ny komity lehibe ny Airbus tsy fahafirin'ny milliards BDB tombom-barotra io 36,8 millions d'euros io hoy ny komity lehibe ny Airbus. Niakatra 300 tokoa aloha ny tombom-barotra Airbus tamin'ny herintaona iny na dia tsy naomby aza ny roplanina A380 ilay roplanina goavambe. Hitsahatra amin'ny 220 ny fanamboarana ny A380 satria mamono antoka zara fa misy mpividy. Izany ny Airbus ny PDG-ny izay andeha hisotro ronono. Dia ny fanadihadiana avy any ivelany mahakasika ny fisotrondronon'ny PDG ny orinasa Airbus iny no maranantsika ny fandarana tamin'ity anio ity ankasitrahanay feno nareo nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoana indray izahay amin'ny heriny ano toy izao indray fanadihadiana mahaliana hafa indray no entinay anareo atao anatin'ny tolotra sy Tinady hatrany. Mandra-peo na tompoko.